avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Mbola simba avokoa ireo fitaovana nafaran'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny volam-bahoaka noho ny tsy fisian'ny kojakoja fanolo eto an-toerana ka nahoany ireo bus elektrika amin'izao fotoana izao. Olona 12 no namony ainy vokatry ny fahampozinana ara-tsakafo tany Ambositra ary isan'izany ilay zazalahy vitako amin'io voalohan'izay isan'ny antony fety tany an-toerana. Misy tandrevaka ny fitsaboan'ireo maratitra hatrany fanampozinana ara-tsakafo teny Merikasinina ka mampiombo ny aretina ho ny fitarainana ray aman-drenina mararay mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny CSU GRA amin'izao fotoana izao. Nandidina ny 9 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny fanadinana CEPE Ranteto Antananarivo renivohitra. Anvelany manomboka hitam-boka ny fanilanilanana ho fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel Siron amin'izao fotoana izao ho ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina androany ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba tongo klasy tongo vava manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha hanokafana ny fiarahana amin'ity ala ity mora simba sy mora potika avokoa ireo fitaovana nafaran'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny volam-bahoaka noho ny tsy fisian'ny kojakoja fanolo eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ireo camion benina nafarana sy nozaraina ho an'ny commune maro manerana amin'ny Madagasikara izay efa maty avokoa raha ny tsikaritra ankehitriny. Dia toy izay ihany koa ve ny mahakasika ireto bus elektrika amin'izao fotoana izao reto matoa andatsoratra no anarantsika ny antsiprian'izay. Ampiavaka ny fankalazana ny 520 taona niverenan'ny fahaleovantena amin'ity taona ity ny fisian'ilay faninanana tanàna madio izany hoe omena 2 miliara ariary miampy fanamboarana lalana amin'ny refy 3 kilometatra ny commune mandrombaka ny larana voalohany amin'izany isaky ny renivohiparitra. Ireo commune 10 voalohany ihany koa dia hotolorana camion benina. Eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana camion benina avy aiza ireo hozaraina ho an'ny commune ireo samy mitovy amin'ireo camion benina no vidin'ny fiadidinan'ny Repoblika sy efa nozarainy Andry Rajoelina teo aloha ihany ve? Raha ny hita mantsy commune sy distrika maro no efa nizarana ireo camion benina ireo anadiovana tanàna saingy tsy niandry ela iray taona taty aoriana dia efa tsy misy mandeha avokoa izy ireny noho ny fahasimbana sy ny tsy fisian'ny mpivarotra piesy eto an-toerana. Vita sinoa ireo benina ireo izay novidin'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny volam-bahoaka ary tsy misy mandeha intsony ny ankamarony. Tsy miasa iray taona akory dia maty avokoa, mora simba, tsy misy piesy sy ny sisa. Tsy toy izany kosa nefa ireo camion fanomezana avy amin'ny fanjakana japonais ho fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay mbola mandeha sy miasa tsara avokoa izy ireny amin'izao fotoana ary misy concessionnaire afaka hividianana piesy eto an-toerana. Tsy toy izany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy izay nividy camion benina marika Ford ihany koa tamin'izany fotoana kanefa mbola mandeha ary miasa tsara ireo camion ireo hatramin'ny androany. Antony misy ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ary misy ny pièce de rechange eto an-toerana afaka vidiana amin'ireo concessionnaire anamboarana raha misy tsy fetezana na fahasimbana. Ankoatra ny camion fandraofana fako firy amin'ireny fitaovana no menan'ny gouvernoura isaky ny faritra ireny amin'izao fotoana no mandeha ara-dalàna ka miasa araka ny nametrahana azy. Mbola ao ve izy ireny sa efa lasa pièce détachée? Tonga indray izao ireo bus elektrika izao no afaran'ny fiadidinan'ny Repoblika sy novidiana tamin'ny volam-bahoaka hitatitra maimai-poana ny mponina ny andro ny 20 jona izao miainga tsara sotra iazon'ny laky arivo ivato. Dia ho tahaka ireo camion benina nozaraina tamin'ny commune maro manerana ny nosy ireo ve ireo bus ireo afaka volana maromaro
ka tsy ho ampiray taona akory tsy isy andeha tsikelikely raha ny fomba fanao amin'ny firenena mandala ny mangarahara sy mametraka ny fanjakana tsara tantana dia manao appel d'offre ny fiadidinan'ny repoblika ho an'ireo orinasa concessionnaire eto an-toerana fa tsy mividy mangingina tsy misy mahafantatra na ny vidiny na ny orinasa ny vidianana azy izay tokony ho fantatry ny rehetra satria volam-bahoaka no miasa sy mivoaka kanefa tsy misy ny mangarahara izany fomba fanao izany dia manilika ireo concessionnaire eto an-toerana izay mamelona ny fanjakana sy manome asa ireo tanora malagasy ihany koa koa raha tsy misy concessionnaire eto an-toerana tsy misy pièce de rechange tahaka ireo benina nozaraina moa tsy vola very fotsiny ihany ve ka hividianana fitaovana izay tsy maharitra akory matoan-datsoratra fa resaka fahapozinana ara-tsakafo amin'izao fotoana izao olona raiky amby folo no namony ainy ary isan'izany ilay zazalahy vitako amin'ny voalohany izay antony afety tany Ambositra izay nivokatry ny fahapozinana ara-tsakafo nitranga tany an-toerana Omaly tsy mbola fantatra mazava treto na ny menaka na ny mortadelle na sakafo hafa no nahatonga loza izay andrasana ny valiny fanadiadiana amin'izao fotoana izao onona sainy miparitaka amina faritra maro ankehitriny ny fahapozinana ara-tsakafo iraika ambin'ny folo no namony ainy tao Ambositra 7 no mbola manaraka fitsabony any amin'ny hôpitaly raha ny antontanisany voaka tamin'ny 9 teo olona manodidina ny 10 isa mpianakavy niara-ny sakafo taorian'ny fahavitan'ny komuniony zanak'izy ireo noho izao niaran-doza vokatry ny sakafo izao isan'ny namony ainy ilay zazalahy kely vita komunio rehefa vita le batemia lason'olo tao an-tragno anay ny sakafo niara-ny sakafo teo siny namana vitsivitsy dia sanisy naninona aloha fa rehefa tonga zany le la sanaina maraigna zay vao nisy nasondro zanako amin'izay hoe misy marary aty amin'ny hôpitaly eny le tato dia efa atyana efa miakara aty anao dia le zanako ka ivoho koa le zanako raiky atagny an-tragno tsy misy olo lava fa dia pareta-posy mpifankaty fa tsy hay izy io na tamina resaka hoe sardine na nisy an'izay manko tao ny sardine na mortadelle dia sy le tsy haiko hoe na menaka na sardine na mortadelle aloha tsy ahafantako hoe avy amin'iza fa le aretina zany dia ohatrany hoe maimboolotra dia miasepotra dia miakatra aty amin'ny hôpitaly moa dia asiana sérum sy ny karazany eo dia faradava-doza iny farany atreto tsy mbola fantatra mazava no hoe iza tamin'ireo sakafo no nitarika izay fahapozinana namoizana aina teto Ambositra izay ny angom-baovao ny tanterahana no nahafantarana fa misy amin'ireo akora ny karakarana ny sakafo no tsy nisy daty ahafantarana ny hoe namboarina oviana sy ny fotoana ahafahana mihinana azy ka tsy ahafantarana na lany daty na tsy ilay akora nitranga izany tao Ambositra fa tamin'ny faritra hafa ihany koa izay iandrasana ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana hitondra ny vaovao aingana ampitony ny vahoaka malagasy noho izany akora izany ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny teto Ambositra miandry ny valin'ny fitiliana ireo tompony andraikitra mortadelle zany izy avy any Tamatavy nentina nakaty Ambositra zay zany no napitan'ny namana taty satria ireo nifampiresaka teo dia hoe izy zany hoe mortadelle mbola tsy nivaky mihitsy zany izy fa le mbola ray lava iny dia jerena koa zany ny ambiny menaka dia jerena ny izay ambina sakafo dia nandeha tany amin'ny mpanao ny gâteau koa zany le zareo fa ny singa rehetrarehetra no ahehinany ho an'ireo olona reo misy menaka ao misy lafarinina ao nanaovana gâteau dia misy mortadelle ao misy mayonnaise ao izany rehetrarehetra zany dia efa nalefa any Antananarivo hanaovana fitiliana hoe iza amin'ireo sakafo reo no tena nahita no amin'ireo sakafo ahihinareo mety nahatonga zay fahapozinana zay natsangana ny cellule de crise eto amin'ny faritra Morony Mania ivondronan'ireo ankilafo-kery samihafa manoloana ity raharaha ity iverenantsika vetivety ny tranga teny Merikasina misy tandrevaka ny fitsabon'ireo mararitra hatra ny fanapozinana ara-tsakafo teny Merikasina ka mampitarazoka sy mampombo ny aretina ho ny fitarainana ray aman-drenina marary ray mbola manaraka fitsabona ao amin'ny CSU GRA izay mbola tsy mahatsiaro tena tao anatiny andro maro zao
tsy manana vahaolana roso ny fanjakana manoloana ny olana ara-pahasalamana goavana miparitaka manerana nosy amin'izao fotoan'izao ka maty mangina ny vahoaka malagasy ho ny fanambarana nataony antoko tiako i Madagasikara tamin'ity andro anty. Rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay. Nandritra ny 7 andro izao nanomboka ny andron'ny 12 jona nidiran'ny hôpitaly tao amin'ny Azira lasa teo hatramin'ny androany 14 jona no tsy mbola ny atsaro tena ny zananyity raim-pianakaviana ny safidiny tsisy eo tare nanaovany mpanao gazety ny Kolo TV fanadihadiana androany ity. Velotaraina ny tenany fa misy ny tandrevaka sy fanaovana mbanjavatra ny fitsaboana ireo marary tratra n'ireo fanapozinana ratsakafo ny ninana tao teny Imerkesinina ka isan'ny antony iray mitarika ny fitombony ny namony ainy. Aina ny vonjena manoloana ity fanaposinana ratsakafo ity kanefa tsy manana vahaolana ny fanjakana eo anatrihan'ny olana izay mitranga. Mitarazika ihany koa ny valin'ny fitelinana tao mahakasika ny famantarana ireo singa izay voalaza fa pozina mahery tao amin'ny sakafo nitarika ny fahafatesan'olona 5 hatreto. Herinandro mahery ateo arin'ny tranga mbola manjavozavo tsy misy fampahafantarana ny valin'izany. Zava-dehibe nefa ny fampahafantarana ny valin'ny fitiliana ao anatin'ny fotoana fohy mba anampy amin'ny fanafainganana ny fitsaboana ireo marary hoy ny fangatahany. Tokony olona mba manatraika fa zany ny anatrika amin'ny ankizy amin'ny fahitrehana an'ilay aretina satria ilay stazira dia natianinina ary hoe ahoana reto zavatra reto toa miakamidina indrindrindra le midina ny tena atahorana dia lasainy miakatra fotsiny miakatra moramora eo zavatra io. Zay zao ny kansio tamin'ny mararinay satria efa nidina ny 37 le taona oxygène mbola lasainy miakatra moramora io dia avy eo famonjena indray zany le zanakay satria lasa sepitra izy le zavatra le baolina le fananana oxygène iny koa mbola pasipasy isaky ny sambra fa tokony isy isaky ny sambra ny tenatena dia tsy ampy zany iny raha atao amin'reto an'reto tsy hitako izay tena hoe tena inona zany ny tena ataon'le fanjakana amin'ity zavatra ity. Tsy afeniny zany hoe tena misy tandrevaka ary zay makara an'ireo ankizy ireo fa raha hoe vovonjy ara-dalàna ireo mihintsy zay fa tsy be dia be ohatran'izao ny maty. Raha hoe zay valiny avany dia eto etria eo amin'ilay aretina ato mba hamonjena an'ireo ankizy ireo fa tonga dia ampiaro izy zao ny vahaolana satria zao ny valiny analizy. Nisy za tsy hiteny an'ilay dokotera ireo izy sendra mba hoe natsony hoe zao tsy titeny zavatra aminay hoe fanakiviana amin'ny mahazo anay mpiandreto tsy hoe manambany ankizy fa miainga amin'ny stazera daholo fa ny fitsaboana aretina tahaka ny tony vonjy maika vonjaina tahaka ny tony tsy tokony ho stazera no ampiandreketina an'ireo. Nanamafy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa fa tokony entitra ny fanaraha-maso ireo entana amidy eny an-tsena manoloana ny fiparitahan'ny entana lany daty sy fisorohana eo anatrihan'ny fahatapahan-jiro izay mety ho antony iray mampiova ny sakafo aina miteraka fahampozinana ara-tsakafo. Fa moa hoe maharaka an'izay ro asan'ny ministera mpanao contrôle an'ireo entan'ireo satria tsika zany efa ao anatin'le tranga miseho zany dia ny fanentanana fotsiny mba ho maily daholo ny mpanjifa malagasy amin'ny fanjifana izay entana amidy eny an-tsena na inona io na inona indrindrandrindra ny entana lany daty ny entana mora simba indrindra tsika zao anatin'le fahatapatapahana herinaratra dia somary mety mitranga ihany koa le hoe entana mora simba noho ny fahatapahan'izay herinaratra izay ka anentanana ny mpanjifa malagasy mba hisafidy tsara sady hanavaka tsara le entana tokony ho jifaina. Ankilany namoaka fanambarana ny antoko tiako Madagasikara manameloka ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny fahampotehana vokatry ny krizy ara-pahasalamana mahakasika ity tranga na fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo ity. Ny tsy fisitrahana ny jiro sy rano miantoka ny zofototra mahaolona miaina anaty krizy ara-pahasalamana goavana i Madagasikara amin'izao fotoana izay mitohy miparitaka manerana ny nosy toy ny tranga any Ambositra miaratsy tanteraka ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny manerana ny distrika eto Madagasikara ka mitondra faisana ny vahoaka mangina tsy manana vahaolana amana izany olana izany ny fitondrana rajoelona ka maty mangina ny vahoaka ho etrany ny fanambaran'ny antoko timma miantso ny fanjakana araka izany ny antoko mpanohatra andraindraikitra tsy misy atakandro ka merenanaingana ny fitsinjarana jiro sy rano hanasazy ireo tompon'andraikitra amin'izao krizy izao. Mitombo hatrany ny faritany ahitana fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo tao anatin'ny foloany farany eo anatrehany anamarona fosy ireo tsy salama amin'izao fotoan'izao tsy hita mazava ny andraikitra raisy ny fitondram-panjakana ka mahatonga ny solom-bavambahoaka metram-panontaniana ny amin'ny hoe mbola misy fanjakana avy eto amintsika amin'izao fotoan'izao ny antoko timma androany izay manameloka ny tsy fandraisana andraikitra ny fitondrana Rajoelina onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay.
krizy ara-pahasalamana no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana ary miparitaka amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy hoy ny fanambarana navoaka ny antoko tiako Madagasikara androany. Aina piraitan-drazana maro no nafoy, maro ireo mbola miady amin'ny fahafatesana vokatry ny fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo fa tsy hita ny andraikitra raisa ny fitondrana rajoelina eo anatrehan'izany. Tompon'andraikitra voalohany ihany koa ny fitondram-panjakana ao anatin'izao tsy fahasalamana sy fikorotanan'ny fiainam-bahoaka izao amin'ny alalan'ny jirama. Satria raha mahalala fatapahan-jiro eny fanadena amin'ny hôpitaly izay misy marary miady amanaina dia mbola tapaka ny jiro kanefa ny oxygène dia miankina amin'izay jiro izay ny ankamaroany. Ny faharoa manoloana n'izao fanapozinana ara-tsakafo dia mangina ny fitondram-panjakana ary tsy misy fanapahan-kevitra entitra raisina ho an'ireo olona izay efa ao anatin'ny tsy fahasalamana ary koa hitandrovana izay mety olana ara-pahasalamana iseo satria dia tena mandalo krizy ara-pahasalamana tanteraka ny firenentsika kanefa dia tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Ny fitondrana ankehitriny dia mangina ary manilika ny tsy fahombiazana foana ny amin'ny vahoaka dia izay no antso ataonay manameloka izay ary mitaky ny fandraisana fepetra entitra manoloana n'izay filana fototra izay aloha ny jiro sy rano ary ny fahasalaman'ny vahoaka. Voasokajy ho tsy fandraisana andraikitra ny ezaka rehetra atao ialana amin'ny fandraisana andraikitra ary mitarika eloka be vava araka ny 530 biso ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ho iatrany ny eo anivony antoko tim. Eo anatrehan'izay tsy fisian'ny fepetra entitra avy amin'ireo nampindramina ny fahefana izay mametra-panontaniana ny solombavim-bahoaka ny aminy hoe mbola misy fanjakana ve eto. Satria izany fanjakana izany amin'ny firenena rehetra fa tsy nety Madagasikara ihany fanjakana dia piahy ny vahoaka. Dia ametraka ny fanontaniana izay napetraky ny candidat rajoelina tamin'ny 2018 tao amin'ny palais des sports Mahamasina hoe mikasika ny tony intoxication alimentaire ny tsy fandriampahalemana maro samihafa. Misy fanjakana ve eto? Mikasika ny vidin-javatra tsy voafehy intsony izay mampiakatra ny fresy ny tsisa misy fanjakana ve eto? Za tsy miteny hoe tsy mety zany rehetrarehetra zany fa tiako tenena fotsiny anjaran'ny fanjakana no manao ny réglementer an'izany rehetrarehetra zany ka mipetraka ny fanontaniana Andriamatora Rajoelina hoe mbola misy fanjakana ve eto amin'ity fireneny ity ohatrany hoe fanafarana bus tsy asan'ny fanjakana zany. Anjarantsika malagasy no samy maminaviana sy mieritreritra hoe mbola misy fanjakana ve indrindra hoe misy filoham-pirenena ve eto misy gouvernement ve eto Madagasikara. Tsy manan-tsiny maro no namonyainy ao no mbola manaraka fitsaboana miady amin'ny fahafatesana fa tsy vaindondra ranom-pitondra ihany ity fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo miamanenika no Madagasikara ity fa mbola sehatra hafa ankoatra ny fahasalamana no laharam-pamehany raha ny hita tato anatin'ny 27 ora farany. Ao anatin'izay fanehon-kevitra samihafa mifandraika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena izay hatrany mila mampiseho mangarara ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izao fiparitahan-tranga fahapozinana ara-tsakafo izao ho hitahina Razafinjoelina androany vokatry ny tsy fisiany mangarara eto amin'ny firenena ankehitriny. Miaina mitebitebo amin'ny vahoaka malagasy rehefa hisakafo sy ampiarina maro ihany koa no mikatso miaraka amin'izay ankehitriny honina sainatrany. Tsekena ny fanaovana tompotrano mihono ny vahoaka malagasy manoloana ity fanapozinana sy fahapozinana avy amin'ny sakafo ity izay mitarika famoizana aina piraitan-drazana ho hitahina Razafinjoelina. Njatra iahina dia sao dia misy entana tsy voafehy ny fampidirana azy eto dia lasa mitondra ny zaka ho azy ilay olona niterena hoe nanapoizana fa matoa maromaro ohatr'izay izy tokony hisy fandalinana lalandalina kokoa angambany indrindra moa fa ho an'reto tompon'andraikitra voatendry ny ministera zany sy ohatr'izany satria ainane zavatra atao rehetra ny miatraika amin'ny aina daholo ary eto dia miara-mionina amin'ireo fianakaviana namoy ny havany fa ny atahorana zany dia zay hoe raha izaha hoe sao dia misy kolokolo ny kolokolo mahafaty foana tsy mieritreritra hoe mandeha ho azy io fa kolokolo zany efa ny aina mahafaty foana io ny efarana io mahafaty foana ka any zany ny ayaho hoe sao dia any amin'ny fampidirana entana na ny fiteliana ny fahatsaran'ny entana no misy tsy mety dia lasa marobe no zavatra tsy mety lasa mahafaty olona. Tsy afa-misaraka amin'ny fitondrana firenena ny fangararana ara-pitantanana ho iatrany ny faneo-kevitra ny tsy visian'izay androany no miteraka izao zavatoza samihafa izao. Tena itsiko marina tsy mazava mihitsy avokoa ny zavatra rehetra fa dia hoe reto aloha ny tratra dia any aloha ireo
nefa ary mbola misy voapoizina dia le olona nanao an'le sakafo tery mierika sinainy koa hoe zany nakany ambositra sy tany mahajanga sy dia manahirana tsy mazava le raha ka ny fanjakana tokony hanao zavatra mazava ary zay zavatra zay no atsipoko eto foana isaky mandeha hoe tsy voatery manao ratsy ane vao tonga mitanjone maninona nefa no mifamitapitaka sy tsy manao zavatra mazava aina ne ty raharaha ty ary aina sy asa zay miteraka fahantrana aza diny koa fa mamono asa ny tahaka izao satria zany ny olona rehetra zany amin'izao dia lasa mailomailo avokoa ary mety misy ataoko hoe marika moa zany marika namenaka mety voatonona no any zao ty tsy azo vidina tsony zao nefa ratsy izy nefa ny olana tsy teny tsony an'ireo ataoko hoe gargoty kely na mpiara-mivelona amin'ny sakafo zany zao mety ho sahirana daholo satria sao dia maty eny zay maty daholo ny ekonomia ary rehefa tsy misy ny asa dia maty foana ny ekonomia anatin'ny fahasahiranana vokatra izao teo zava-misy izao ireo sehatra anatin'ny sakafo sy ny manodidina an'izay ary ina hitarika hatramin'ny fahaverezana asa anampy ireo efa tsy hanasa anetsiny tsy ahitany ny fanjakana vaholana ka hitakina ny fampiarana izay mangarahara izay ho hiatrany filohan'ny antoko ditandrazana avelantsika eo ny resaka fampozinana sy fanapozinana ara-tsakafo amin'izao fotoan'izao fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa iray amin'ireo fitoriana efatra ny enjehana ny Fernand-Sello ny akaran'ny fitsarana tamin'ity androany ity amin'ny heriny anono mivoaka ny didim-pitsarana ny rahararay mbola eo ampelatana ampitandro ny filaminana amin'izao fotoan'izao mbola hiakatra fitsarana indray izy araka izany ny volana jolay ho avy izao ny tenan'izay tsy nahazo fa ahafahana vonjy-maika ka miverina any am-ponja miandry ny didy sy ny fitsarana manaraka indray andao arahantsika ny antsiprian'izay mitovy avokoa ny antom-panenjehana ny mpanao gazety Fernand-Sello dia ny resaka cybercriminalité androany fanenjehana azy amin'ny famoahana tao anaty tambazotra Facebook mahakasika ny fisina kolikoly ao amin'ny fandrarana ny fonja no nitsarana azy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fandrarana ny fonja no nitory azy ho nanao fanalam-baraka no lavina ihany koa ny fangatahana fahafahana vonjy-maika marihako tsara fa efatra ny dossier mikasika ny Fernand-Sello ny anankiray mbola any amin'ny police judiciaire fa ny voalohany mikasika itovizany daholo moa zany izy rehetra zazafady resaka cybercriminalité dia resaka code de la communication médiatisé dia ny fahatelo resaka atteinte à la sûreté intérieure de l'état ty zay amin'ny ankapobeny le izy efatra rehetrarehetra zao ndray moa zany nandeha androany mbola misy mandeha amin'ny 8 juillet dia amin'ny 11 juillet salle 2 le anankiroa ambony reo resaka cybercriminalité efa nalambaraka zany ny directeur général ny école ny administration pénitentiaire dia ny faharoa mifampitohy amin'izay ihany mikasika amin'ny hoe voatotohana ny inona ty izy teo ny gouvernement ta mety hiteraka korotana politika goavana ho suitin'izay zavatra zay article 91 barra 3 code pénal ohatrohatr'izay le izy teo tsy tonga mipitory io zany magaga anay mihitsy hoe mitory ianao dia tsy mipoitra ianao any fampanoavana dia tsy mipoitra ianao aty amin'ny audience ny tale jeneraly eo anivony ny sekoly ny fandrarana ny fonja moa no nitory ka ny akara ny fitsarana izao zay ivona ny 7 janoary ny voasambotra i Fernand-Sello rehefa namoahany ny fitsarana mandadare ny volana oktobra 2024 saingy tsy hita ny toerana nisy azy andrasana ny fivoahany ny didy mpitsarana isento anaty doka vetivetsika aza misaraka aminay ary andao ankalazany fety pirenena miaraka amin'ny Total Énergie hatramin'ny 30 jona mividiana lubrifiant Rubia na quartz 10 litatra dia mahazo ny lampe solaire Pocket Sunshine amin'ny vidiny ariary fangaza ihany mbola misy fanomezana hafa ihany koa mahazo arendrina ray rehefa mividy ao amin'ny e-shop ianao eny amin'ny tobin-tsolika na ao amin'ny e-shop Total Énergie ary ny fotoana e na ihany aza 10 taona ny fahaleovan-tena
520 isanjato ny fihenam-bidy ao amin'ny magazay Cosmos Ireriany ny 1 jona hatramin'ny 10 jolay ndao hiaraka ifety miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 520 isanjato any amin'ny magazay Cosmos rehetra tsy olana ny tsy fananam-bola eo ny eo miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente crédit mirindra mividiana an'io araloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana azadino ny daty ny 1 jona hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy hatramin'ny 520 isanjato eny amin'ny magazay Cosmos Ireriany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Miresaka foana isanandro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Ora ry koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza lahateo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo mpany Bionix, les batteries maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? Tsy mahazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly ainga an'izay ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitotro tsara. ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely 300 ariary kosa ny lehibe dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 30 jona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 50 isanjato. Araroty ireo tolotra manokana amin'ny vidiny tsy mampino. Raha mividy entana mihoatra ny roa tapitrisa ariary ianao dia ahazo fanomezana. Raikitra ny fety aza tara. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ino malesy an-tagnany lahy? Ty, brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa malesy izany? Boisson vaovao mampatanjaka. Misy energy drink de misy cola. Mety amindry sady mety amilay. Ino agnarany? Brox. Mahazonda. Mahazonda. Zay mila boisson. Mahazonda. Mahazonda. Zay mila boisson. Mahazonda. Mahazonda. Zay mila boisson. Mahazonda. Mahazonda. Amepanon. Brox Sayan. Le nouveau showroom Serra, au centre commercial à Ecopark Tanzbat, redéfinit l'expérience de shopping en proposant un espace personnalisé où architectes, designers et particuliers peuvent découvrir nos produits haut de gamme. Design, esthétique, innovation, carrelage de qualité qui donne vie à votre environnement, gamme de sanitaires à faire rêver, des vasques et lavabo design, robinetterie. Le nouveau showroom Serra à Ecopark Tanzbat, plus qu'un simple espace d'exposition, mais un lieu exclusif où innovation et créativité se rencontrent. Venez découvrir notre large gamme de produits exclusifs Serra dans notre nouveau showroom au centre commercial à Ecopark Tanzbat. Serra, redefining excellence. Mamerina ny arabatra ny tonga lasy tongovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao pejy fampianarana avy hatrany nandidina ny 9 isanjato ny tapahafahana ho an'ny fanadinana CEPE raha ny teto Antananarivo renivohitra. Maro amin'ireo ankizy no tiany fianarana amin'ny sekoly tsy miankina saingy voatery alefa amin'ny sekolim-panjakana noho ny tsy fampiny ny entimanana ho ireo ray aman-dreny sendra amin'ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity Tsiara Soarvelo. Nahitana fiakarany tan'ireo afaka fanadinana CEPE tamin'ity taom-pianarana ity raha oharina tamin'ireo taon-dasy 3 isanjato ny salam-pahafana ho an'ny teto andrenivohitra ny taona 2024
5 zany tamin'ity taom-pianarana ity omalariva no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana CPE teto Andrenivohitra. Androany nanomboka tamin'ny 9 marina kosa no nivoaka teny anivon'ireo toeram-pianarana samihafa ny valin'izay. Afaka CPE 6e zanako. Tena faly be mihitsy. Faly. Dia vao mitady vola indray, vao mitady vola dia miezaka fa faly be fotsiny aloha hoe afaka ny zanako ao. Dia izay. Za rehefa natahotra betso afaka faly mba hoe afaka dia mba faly. Efa afaka dia misaotra an'Andriamanitra. Ny fanomanana anazy voalohany aloha za ny dadany nanaraka anazy foana, nanatrika anazy foana dia nitaitainy dia tsy andro izay valy le izy dia tonga maraina mihitsy nijery dia mba nisy voakaly le izy. Fa nisaorana an'Andriamanitra aloha fa mba afaka izy. Tsy maintsy ampianarina ny ankizy satria io lova tsara indrindra aloha amin'ny malagasy. Tsy azo atsaniny izy raha ohatra ka zay ny hoe tsy afaka azy izay misy karaha CPE fotsiny dia tsy maintsy miroso foana ny fampianarana ho an'ny ankizy. Manoloana ny fahasahiranana ankehitriny indrindra amin'ny fampianaran-janaka, maro amin'ireo ray aman-dreny no misafidy ny ampanohy ny zanany fianarana amin'ny sekolim-panjakana. Tsy azo atao hoe tsony miambo amin'izao fiainana sarotra izao izy ireo fa izay amitan'ny ankizy ny fianarana hatramin'ny faranokatsainy. Nitaitaina vao herinandro tsy ahatongavana CPE dia efa nitaitaina. Dia ohatr'izay kokoa ny herinandro tsy nivaliany dia efa nitaitaina. Manam-paniriana mpianatra amin'ny sekolim-panjakana. Tsy fiainana aloha amin'izao tena efa sarotra dia miambo tsy azo atao. Dia aleo raha mbola hoe misy ny sekolim-panjakana dia tohizana amin'izay. Zara azy izy mba mianatra mba tsy mitovy amin'ny efa nataony lehibe teo aloha mba timbiasan'ny ankizy aty aoriana. Izao dia efa miomana efa manomboka fidiana tsikelikely ny ao amin'ny fitaovana sy ny anona mandra-pandoavana ny droit any am-pianarana. Sarotra ny fiainana dia tsy maintsy afindra any amin'ny sekolim-panjakana izy. Ny tena marina izany hoe izay ray aman-dreny safidy hoe aleo izy ho any amin'ny sekolim-panjakana mba tsy ho tapatapaka ilay fianarana satria mbola tiana hitohy ilay fianarana. Fa seranana hiatsy andaniny ny mitady vola sarotra be. 7.4 ny tahapahafana ho an'ny Antananarivo Atsimondrano ary nahatratra 7.9 ho an'ny Antananarivo Avaradrano raha navoaka ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny farany herinandro lasa teo. Ankoatr'izay, efa miomana amin'ny fanatanterana ny fanadinana BEPC ankehitriny eo anivon'ny Cisco Antananarivo izay ho tanterana ny 3 Jona hatramin'ny 3 Jolay ho avy izao. Lafomba hafa 10 hatramin'ny 900 ny fihenam-bidy amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovan-teny izao ho an'ireo rehetra tonga manjifa sy mitsidika ireo tranombarotra samihafa etsy amin'ny Plaza de la Fortune Kazomanga. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fizarana arentrana sy ny maro hafa eny any toerana Daniela Minorso. Anomezana fahafampony rehetra amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena izao manolotra fihenam-bidy manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 70 ho an'ireo rehetra tonga manjifa entana eny amin'ny Plaza de la Fortune Kazomanga, ireo tranombarotra na botika maro samihafa eny an-toerana. Saika hita eny amin'ireo tranombarotra rehetra eny amin'ny Plaza de la Fortune avokoa ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro rehetra, akanasana ny rehetra ho tonga eny an-toerana. Izay atao amin'ny Plaza de la Fortune zany amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao dia manana offre be dia be ho atolotra ho anareo vahoaka malagasy rehetrarehetra satria fetintsika izao dia misy remise hatramin'ny 40% be zao atao aminay. Dia ao anatin'izany ahitanao karazana tsena be dia be ato ohatra hoe Wedfo Madagascar, Sunpower, Zinda, China Mall, resaka jeu, sakafo rehetrarehetra hitanao ato daholo. Ny produit rehetrarehetra hitanao ato izany dia mety ho an'ny vehivavy, resaka volo, tarehy, resaka ho an'ny ankizy, afaka milalao ny ankizy dia ny lehibe afaka mandeha miantsena, resaka seza, latabatra, armoire, zavatra rehetrarehetra ilaina an-tokantrano dia hitanao ato daholo. Resaka groupe électrogène, resaka produit outillage, resaka clé à main, clé à laine, hitanao ato amin'ny Plaza de la Fortune daholo zany. Tsy aivina, isan'ny nampiavaka ireo tranombarotra eny amin'ny Plaza de la Fortune à Kazomanga ny fisian'ireo entana maro samihafa amidy amin'ny vidiny mirary. Anisan'ny tena mampiavaka anay ato amin'ny Plaza de la Fortune dia ny vidin'entana tena mora dia mora, zaka ny fahefantsika malagasy rehetrarehetra. Dia mbola ao anatiny nefa mbola ataonay moins remise moins 10% be zao ka hatramin'ny moins 40% zany amin'ity fetim-pirenena ity ka manasantsika rehetrarehetra ho avy. Misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ary tsy mihidy raha tsy amin'ny 5 ora hariva ny Plaza de la Fortune etsy Kazomanga.
efa misy ny toerana manokana na ny parkina ho an'ireo mieritreritra hitondra moto sy fiara tsy manavaka saranga ihany koa afaka tonga manjifa sy mijery entana eny an-toerana avokoa ny rehetra na ny lehibe na ny kely na ny lana ny vavy raha ny fanazavana. Nanamafy ny orinasa hitana ny huilerie industrielle de Tamatave fa azo antoka hatrany ny menaka rehetra vokarin'izy ireo ho an'ny mpanjifa noho ny hafananan'izy ireo ny fitaovana tsy mena mitaha amin'ny orinasa mpamokatra menaka goavana maneran-tany ary eo ambany fanaraha-maso entitry ny fanjakana ihany koa. Andahoarantsika ny Antsiprian'izay. Tsy misy atahorana ary azo antoka tsara ny menaka rehetra vokarin'ny orinasa huilerie industrielle de Tamatave manoloana ny ayain'ny mpanjifa amin'ireo karazana menaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Avoleta ny fikarakarana rehetra ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kalitaony ny vokatra atolotra ho an'ny mpanjifa. Sarotiny dia sarotiny ny fanjakana amin'ny fanaraha-maso ny famokarana eny am-potony sy ny famarotana eny an-tsena ka tsy maintsy mandalo fitiliana sy fanaraha-maso isanambara-tonga ny avy ireo menaka ireo. Ireo menaka ireo dia voahodina amin'ny raffinerie industrielle manara-penitra miaraka amin'ny teknôlôjia avolenta. Ary zany ny raffinerie misy eto amintsika eto Madagasikara izay eto Toamasina moa zany no misy ny raffinerie ary ny menaka izay vokariny ihany koa dia mandalo ataontsika hoe fanaraha-maso, mandalo fanadiadiana ara-tsiansa any amin'ny laboratoire ofisialin'ny ministèran'ny fahasalamana mba ho fiantohana ny kalitao, mba ho fiantohana ny fahadiovan'ny menaka hoe tena menaka fihinana tokoa. Menaka vita avy amin'ny akora natoraly telo samihafa ny menaka vokarin'ny orinasa huilerie industrielle de Tamatave. Menaka voadio ary tsy misy ahina amin'ny lafiny ara-pahasalamana araka izany ireto vokatra ireto noho ny fananany orinasa fitaovana tsy mena mitaha amin'ireo mpamokatra menaka goavana maneran-tany. Ny menaka vokarin'ny orinasa hita dia tsy misy akora mampididoza satria menaka natoraly izy io araka izany hoe soja, palma, tournesol ary ny menaka voatonga ny ataontsika hoe huile brute na ny menaka mbola tsy voahodina dia efa misy échantillon raisin'ny ministèran'ny fahasalamana alefany any amin'ny laboratoire any Akatso any amin'ny STN izay toy izao zany no fanamarihana azo avy amin'izany hoe manahoana ny resaka nukleary ao anatin'ny menaka dia raha ambony be moa zany ny tahany io dia tsy azo hohanina ny menaka na dia efa voadio azy dia rehefa mahazo an'ity hoe certificat de non contamination radioactif avy any amin'ny laboratoire INSTN any Antananarivo any Akatso izay vao miroso amin'ny fanadiovana ny menaka. Ilaina araka izany ny mamantatra ny fiaviany ireo menaka jifainy sy ny fanaraha-maso ihany koa ny kalitaony ireo menaka ireo mba ahafahana mamantatra sy misoroka avy hatrany raha sanatrika misy ny mampiahiahy. Anohizantsika ny fampilalam-baovao amin'ity alaity tsy havita hitondra fandrosoana sy fahaleovan-tena ara-tsakafo zany i Madagasikara raha mbola voailika sy tsy homen-danja ny tantsaha-mpamokatra ho ny teknisianina amin'ny fambolena nanaovana fanadiadiana. Tokony ho fantatry ny rehetra fa ny tantsaha ny mpamokatra eto amin'ny firenena ka mila tohana rabola ara-teknika sy ara-politika ihany koa izy ireo ny tsy fisiany ny fanohanana izay mbola hitaraina ny ankamaroany ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Tsy ary Rasoarvelo. Antoka azona miatrika ireo fanamby ara-toekarena sy sosialy amin'ny fomba maharitra ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny, manatsara ny fahavitantena ara-tsakafo eto amin'ny firenena, mampiana ny fanafarana avy any ivelany, manamora ny fifehezana ny vidim-bokatra eny an-tsena ary manome asa ireo tanora indrindra ny any ambanivohitra. Raha ny zava-misy ankehitriny ary izy roa ity tantsaha iray ity vavolombelona nefa miady irery ny tantsaha-mpamokatra. Tsy misy fanohanana araka ny tokony ho izy atao azy ireo ary olana maro no mbola sedraina amin'izany raha tsy laza fa tsy ny fahafehezana ny fiovany toetrandro izay manimba ny famokarana. Ny olana sedrain'ny tantsaha zany dia voalohany indrindra ny rano. Ny rano aloha zany no tena olana dia manarakaraka izay ireo fanafody sy ny aretina mpahazo ny fambolena zany no tena olana hatreanay dia manaraka izany koa ny tsena hivarotandreo tantsaha ny vokatra izay vokarina. Tena mbola hita hoe mbola tsy ampy andreo tantsaha mpamokatra zany le ady gasy ampiasaina. Mbola tsy mafeha le zany le tantsaha amin'le resaka ady gasy dia mbola misy mangalangalatra kely ihany, sasany manao simika dia izay zany tena angalanay fanampiana hoe raha misy ny afaka mbola manampy anay amin'ny resaka manao fanafody amin'ny resaka natoraly zany dia izay no mahakatahanay.
mbola tsy hitatreto ny politika mazava ny fanjakana momba ny fambolena ny saitra tsy miankina araka izany no manao izay azony atao anohanana ireo tantsaha fampiofanana ara-teknika sy fanohanana ara-pitaovana ho an'ireo fikambanana ny tantsaha maro nanomboka omaly hatramin'ny androany zareo moa zany misehatra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana dia fitantanana ny fako dia arakarak'ireo zany no anohananay andreo tantsaha miara-miasa aminay dia rehefa vita ny tohana dia efa mamokatra amin'izay ilay tantsaha dia ireny vokatra entindreny zany no ampiratiana eto amin'ny foire izay karakarainay indroa isa-taona foire de l'agroécologie moa zany antsoinay anazy eto amin'ny sedy andotam-pianaka ihany tindray mitoraka ity zany dia resaka sakafom-biby satria miakatra be ny vidin'ny sakafom-biby raha oharina amin'ny teo aloha zany dia ireo ny taraina ny tantsaha dia ny tematika hoentinay zany androany sy rapitsy io BSF le olitra mainty moa zany io izay afaka hoan'ny akoho afaka hoan'ny trondro zava-dehibe ny asan'ny tantsaha saingy adino sy ambanin-javatra izy ireo eto amintsika mbola olana ny fahasarotany fidirana amin'ny famatsiam-bola ny ara-pitaovana ny tsy fahampiany tsena sy ny fidirana amin'izany avokany miaina ny famokarana anatiny ka izao mampitombo ny fanafarana avy any ivelany izao tsy havita hitondra fandrosoana sy fahaleovan-tena ara-tsakafo i Madagasikara raha mbola voailika sy tsy omendanja toy izao ireo tantsaha-mpamokatra fanatokany fiangonana loterianina malagasy atobo fanantenana 17 hektara hoerinandro masiny ty herinandro ty nanomboka ny alatsinainy teo misy fotoam-pivavahana isanandro hatramin'ny alahady ho avy zao ho andrampitso 10 jona isan'ny rindra-kira lehibe hitsenana amin'ny fetim-pirenena ity herinandro ty ihany koa no natao andraisana anivo ny fankalazana ny jobily fa 10 taona ny fiangonana FLM 17 hektara antony antsony komity ny jobily ny zanaka ampelezana spiny loterianina anotrina siara iombom-bavaka ny alahady ho avy zao andao arahantsika amin'ny fanampanazavana misy arendriny eto zany fankalazana ny fetim-pirenena moa zany io dia misy fety lehibe zany tatirana eto fiangonana dia anentanantsika rehetra tsy zanaka ny fiangonana fa isika rehetra zay te ara-paly aminay dia isy podium eto isy rindrakira zay fandrombonana ny antoko-pira maro eto fiangonana dia zany no iseho eto zany hoe tena fety lehibe mihitsy eto tokotany fiangonana isy podium isy rindrakira ka dia anentanany kristianina tsirairay zany fa tsy hoe zahay ato amin'ny FLM 17 hektara ihany fa izay rehetra te hiara-paly aminay dia tena manasy zahay satria misy atsampana lehibe zany io mandraparainy andro miaraka amin'ny fizarana arendrina sy fizarana ho an'ireo madiniky ny tompo reo misy zany eto amin'ny fiangonana moa zany zay olona sahirana dia misy fizarana zany ao sakafo fizarana zavatra maromaro akanjo fitafiana arendrina ho an'ireny olona sahirana reny zany zay zany nietsika lehibe tanteraina eto zany Resantsika vetivety ny volana jona ray volany teny malagasy mialoha ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mahafantatra sy mahatsapa ny mahamalagasy azy intsony ankamaroany tanora amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra amin'izao ray volany teny malagasy sy mahamalagasy izao isany ahitana taratra izany tsy fifehezana ny teny malagasy tokony ampahafantarina sy ampiainana ny mahamalagasy azy ny tanora mandava-taona fa tsy ny volana jona toy izao ihany andao arahantsika ny antsiprian'izay tanteriny santatra ny ainy maro amin'ireo tanora no tsy mahatsapa intsony ny fototra mahamalagasy azy ankehitriny hoy ireo mpandalina fiarahamonina amin'izao iray volana ny teny malagasy sy ny mahamalagasy izao teraka teto Madagasikara izy ireo nefa vitsy no mahalala ny kolontsaina sy ny fomba malagasy ary betsaka no maniry ny andeha ivelany fa tsy janona mpandroso ny firenena anisan'ny marije fitarafana izany ny fahaizana ny teny malagasy hita aloha hoe somary sahirana ny ankizintsika tsy vitsy le hoe miteny frantsay ranoray any an-trano tsy vitsy koa nefa le hoe miteny malagasy madio rano ihany dia eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia zany indraindray koa tsika voafehan'ny voambolana mbola sarotsarotra kely le voambolana ho an'ny ankizy fa maromaro ny tsy mahay an'ilay teny malagasy tena hoe teny malagasy ifandraisana misy ny ankizy avy any amin'ny faritra mifankazo foana ny teny fa misy olana kely ihany eo amin'ilay fifankazahoana dia napetrako tamin'ny mpianatra ny fantaniana hoe connecté amin'ilay nosy ve ianao dia samy namaly zany ny mpianatra dia ny akamaroany mpianatra zany dia namaly daholo hoe connecté zahay satria voateraka zay dia efa connecté satria ny ray aman-drenina eto dia connecté à Madagascar zay fa ny akamaroany zareo dia connecté passif fa tsy connecté actif manoloana izany
manana didy ireo mpanabe amin'ny fampifandraisina indray ny mpianany amin'ny mahamalagasy azy ireo raha ny fanazavana ampidirina ao anaty fandahara-pianarana ny fianarana ny kolontsaina sy ny teny malagasy manomboka ny amin'ny ambaratonga voalohany na ho an'ny sekoly mampiasa ny rafitra frantsay azy tanjona ny anana tanora mahafantatra sy mahatsapa ny mahamalagasy azy fametrahana an'lay fototra hoe malagasy ianao melohan'lay iparitahana ny ivelany any satria mba tsy voasaroka le hoe mangalatahaka fotsiny ny any ivelany dia indrindraindrindra hoe rehefa tonga ny ivelany any ianao dia tena mahatsapa hoe ayagasy dia inona ary le mahagasy anah dia mba hahafahanao maneho amin'ilay olona hoe zao anie le mahamalagasy anah e tsy voatery hoe sakafo ihany tsy hoe mofogasy ravitoto sy ianakisoa fa misy zavatra hafa afaka zaraina amin'ny olona ny ivelany kely dia efa ampianarina amin'ilay teny malagasy fa miteny frantsay koa mba rehefa anirina any dia tsy ho déconnecté satria tsika amin'ny mahanosy atsika tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny avy any ivelany fa tsy ariana ny teny malagasy manam-patokany any amin'ny terminal ho an'ireo manam-pahaizana momba ny fiarahamonina sy ny kolontsaina malagasy tsy tokony ho ray volana ihany no hanamariana ny mahamalagasy sy ny teny malagasy tokony ianana isan'andro izany mba hahatsapany ny olom-pirenena indrindra fa ny tanora ny maizy ny malagasy izao zany le ray volany teny malagasy tsy tokony atao ray volana fa tokony ataon'ny firenena programa ny fanomezana hasina ny teny malagasy fa harenantsika io fa tsy hoe rehefa miteny malagasy dia ohatr'izao dia rehefa miteny vazaha dia ohatr'izao diso zany lalana iray mitondra ny amin'ny fandrosoana ny fivererana sy ny fifantohana amin'ny mahamalagasy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra ankoatra ny fanandratana ny teny malagasy nentin'ny sekoly Bert hanamariana ny volan'ny teny malagasy ihany koa ny fiadinana amin'ny fanavakavahana indrindra ny fanavakavahana atao amin'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra izay mbola maro eto amin'ny firenena maresaka iraisam-pirenena vetivety nanambarany filoha amerikanina androany fa manomboka hitamboka ny fanielanyelanana ampitsarina ny ady eo amin'ny Israel sy Iran amin'izao fotoana izao na izany aza ny ampangan'ireo firenena roa nandika ny fifanarahana napetraka ny filoha amerikanina omaly ariva notifirin'ny Iran toby miaramila amerikanina ao Qatar raha iverenana tifitra izay valany fanafihana nataony États-Unis tamin'ireo site nucléaire miisa 3 tao Iran ny alahady lasa teo izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tombovavy velomatoa Poisson vovant mampatanjaka Prox nous a présenté Ny Vava Fety pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax ny 12 hatramin'ny 13 jiona dia nambidy goavana hatramin'ny 10 isanjato Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary nous a présenté Ny Vava Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. Nous a présenté Ny Vava avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.